HAFATR'i DADA. Rado foazy amin'izay le se lava angatsany dia vavaka e. Efa mifito ange zao e. Efa mahery mihitsy arako. Ty aloha any aloha isasa fa mbola hamonjy olona koa ny azary dada e. Nareo kosa rangahy. Ty nefa le olona ve izao tsy efa tonga ao izay. Ny andro ty efa mifito izany mono. Voandrainao indray ianao rady tamin'iny a. Vo amin'ny enina zao fa ny andro fotsiny mazava re a. Midina ty misakafo fa tsy ao no lozanareo mifandramatra fotsiny ao. Dada kosa rangahy. Ndao atsotratrako nga nareo fa inona e. Maly antariny lahy tamin'ny firiko zaho hoe lahy tsatsako. Nareo reto ry dada sy rado a. Ohatran'ireny sy mpianaka reny. Sangisangy foana ny andro atokom-piainanareo. Itao aty ve? Tonga tsy nantsona indray ny saka tena angalam-pinana. Désolé aty fa lany ny croquette sahazandria. Fiorany, sady zako fiora fefa landry hatramin'ny sachet. Antray, hita mihitsy ny tony manao lalàna dia mahita valy foana ka. Nareo ro vavokoro a. Raha tsy mifankahita anatin'ny raha ihany angamba dia misy miditra hôpitaly mihitsy angamba. Rineny koa zany. Nareo sy dada raha vao avela rery atao trano dia lozanareo matory sy milalao fotsiny ko zazakely raha mbola matotra nareo indraindray. Ndry vero a. Torahako amin'ity sotro ty Andry a. Mangina aloha nareo e. Fa aleo zany hoany. Misy resaka ataoko aminareo vetivety manko. Fa tsy mampaninina nareo e. Tsy maninina koa ndry Rajoelina mijanona eo ary. Njeny manko efa niraisina ohatran'ny zanaka trano ihanyko. Ento ary ny teninao ry dada. Araka ny fantatrareo dia tsy vitanay sy ny reninareo no mikarakara ny taratasy fandovahanareo. Satria efa mihoatra ny 10 taona daholo nareo mianadahy no natsangana io zanaka e. Ka araka ny lalàna dia tsy afaka mandova tsony nareo satria efa 10 taona mahery nareo manko araka ny teneniko tery aloha no natsangana io zanaka. Sy ninao koa. Zany koa dia mbola resahanao ihany zany. Ka tsy mbola vita kory ny resako dia efa tapahanao. Sady hoanana aloha ny haniny e. Fa inona ty mitsangana ty e. Efa 2 volana izay nisy niteny tamiko fa hoe hividy an'ilay anjara lovako eria kely mafana. Ento koa dada. Dia ahoana? Ie, dia tsy foiko io tany io nefa le olona manao teny hafahafa zany. Hoay, efa mifidy sady ty ny andro marina. Aleo toy zanariva zany resaka zany ka. Fa izao fotsiny rado a. Miaraka amiko ialahy rehefa mirava fiangonana aveo a. Eny are. Dia isasako loha zaka. Le olona zay efa ao. Dia tsy nanaiko moa ianao ry very raha tsy nandeha niaraka taminay sy dadako. Mahasoa anareo ne ny andro ny andehanako aty e. Faranareo rery dia sangy foana misy ato. Tongosika ty e. Nisy nandravane ty fevity zany. Nefa vao vetivety io nataontsika. Dia misy diana fiara koa eo. Fa ny zary ny tonga taty e. Misy tsy mazava mihitsy zao ry dada. Aleo mitandrina ka. Jasonareo vetivety aloha fa leo anontany an'zareo etsy ampita etsy vetivety ahy e. Eny are. Anontany tsara ry zareo. Raha tsy very marina. Manao nareo? Bonjour tati. Manao any taty? Manao inona ty nareo? Nandalo tety za fa engo izy vidiny ty tandrianareo ty e. Fa ahoana no nahafantaranareo an'izany ka? Ka le olona mividy azy no niteny tamiko ka. Ay ve, fa fantatrareo nga le olona. Tsy fantatro ka. Fa izy niteny hoe mba reseo lahatra hono ny zanareo fa tiany zareo le tany. Ay ve, ny hevitry dada aloha efa fantatro hoe tsy amidiny izany io na inona na inona. Asefity ny andrianareo tsara ihany. So lafo dina lafo izy ty. Hafahafa ne zany teny taty izany e. Ka na hafahafa za tsy mahay miolakolana zany rehefa miresaka fa ny atao dia mahitsy ny fiteniko e.
Izay fandraisanareo azy ihany sisa fa ny nama marina no lasaiko. Na izany aza taty mba dinio ihany le fiteny fa tsy mitovy aminao daholo anie izay reto e. Havelako tao nareo fa mbola monjy fotoana izay. Izay dia mara-piona, be velomany amin'ny ianareo any. Eny aroko. Fa tsy fiarany tatinareo ve io e? Fa inona anjay ary ny nataony taty? Izy mihitsy iny e, niresaka taminay miana daty eo izy. Gaga manko zako. Hitako tao ambany tao ny fiarany kanefa tsisy olona koa tao. Dia veriko fa namonjy olo-kafa izy. Ka inareo mianadahy ny vonjeny tetiko. Fa nanakory ny tenin'ny madame Bakoly tao? Ay, iny taminy iziko. Sary posaina koa ny ianao. Salama ry izy mianadahy. Salama madame Bakoly inona vaovao aty aminareo aty? Fa nanakory ny zava-niseho teto e? Fa atao lasa simba be mihitsy le tanànako. Tantarako fotsiny aloha e. Nisy jeep mainty be iny nandalo teo 3 andro lasa izay. Andry takio. Tsy vaovao amiko izany fiara jeep maintimainty izany. Tena efa fahitako izay tato ato. Efa mieritreritra hanina indray ny sasany Torako amin'izay voaray an-tanako eo lahy. Ataovy eo ihany ane e. Tsy hiova mihitsy nareo mianadahy reto. Hita mihitsy hoe kamana. Sady mitovy lony sady miady lava foana. Madame Bakoly koa izany. Dia idira ao anatin'ny adinareo inzay ny olona e. Toverinareo fanatranonareo manko tsika io zao. Fa za aloha tena mitsiriritra n'ity tokantranonareo ty mihitsy ka. Fifaliana lava ao an-trano. Tena mitovy loha mihitsy nareo mianakavy kely. Madame Bakoly koa izany. Manao izay mahamenatra ery. Fa velako aloha nareo fa za mbola maika kely. Mijery tsara le tany koa ny anton'ny karako aty. Eny ary, misaotra na mangy dia mandra-piona indray ary madame Bakoly Veloma madame Bakoly dia mba hitindray sonjo ny very fa izay zao mampiasa saina anazy io. Iny e latatazo rado Kaile. Andeha nolemona. Atao, tratrako ety fa Aleo tonga dia manatona ny dada ka tsy mahazo anazy zany ela. Saika adino marina. Mandra-peo madame Bakoly. Sangy lesonzy teo fa raha misy dia hitondra ihany Ao fa jereko e. Veloma. Tena misy zavatra mampiasa saina amin'ny monsieur Toviny mihitsy ka. Tena hafahafa iny fietsiny teo iny. Fa dia tsy voatsiaritra ny kory ary le adin'izy mianadahy teo. Tapaka resakatsika teo rado Resaka iny izany ry dada? Inona ho any resan'ny tatinareo taminareo teo e? Ay ve, ka milaza izy fa heny fa isy vidiny le anjara taniny dada e. Neniny ve tsy vola foana e? Sany foana ny anazy no miteny vola. Ohatsa ny nareo mianadahy ihany. Hanina ihany ny resaka. Dada, efa zavatra tsy azo hivazivazina tsony ane izany e. Nenareo ny ansa efa natenda mbola manao blagy ihany. Sy hiova tsony nareo ka. Na za koa ane very mba matahotra e. Fa tsy maintsy mitsaka e. Lehilahy moa ny tenako. Andahody ka, lasa tsy tiako na makaty azy. Dao mihitsy. Hoentiko ny fiara rehefa avy eo Aleoko mandeha tongotra ka. Mbola mama mianana tsy hisy vola azy. Antsay? Ndao? Tsy maintsy ho trasako ane lahy e. Nareo reto ve zany dia fedina lava foana e. Andahody aingana fa efa manenjika koa raha mari zany ka. Hometsy indray raha mari e. Nareo ny nanao telomoka tamin'ny maraina teoko. Si, ndahody fa za koa zany efa noana ka.
Dia nanahoana rainy a? Nanahoana izy tao ny lamina? Inona ny lamina efa gravy be ange. Dia gravy be ahoana e? Nisy nandrava tao ange le fefy maly ariva ozy madamo bakoly. Nisy nandrava ahoana? Zay, nisy nandrava hono, zany jipo maintimainty zany hono nandrava azy tao. Zany ve? Tena mitandrema ianao rainy a. Efa hobidon'olona ny taninao a. Tena mitandrema mihitsy ianao. Fa na izany ary fa tsy maintsy ahitako hevitra io e. Fa tsy aveniko aloha tatoato zay fa tena manany ainay mianakavy mihitsy ako. Misy manara-maso tsy tapaka ny fiainanay e. Ie, fa inona le mahavariana? Tsisy ka. Inona ary zao le mampiseto lalina be teo e? Avela hoany zany ka. Za koa zany efa noana be dia tsisy idirany amin'ny saiko mihitsy zay resaka tao. Ndana fefa finosoko ny sakafonareo. Za efa ninana fa mbola andeha hamonjy fivoriana. Eny ary, saotra. Aleo aloha za ho any amin'ny ranjato ka. Izy zao no any olon-dehibe afaka kako hevitra indrindra amin'izao zavatra mahazo anazy zao. Ary ohatrany tsy mahazo mihitsy ane zany friako zany e. Aleo jerena vetivety ka. Fa tontsoko ty. Aleo apetaka vetivety dia hoentina amin'ny mécanicien avy eo. Aleo atao rapida zay ka. Tonga dia hoany a. Ie, Ortova, fa hoaiza ianao? Tao mamelona fiara maraimbe izy zany? Andeha namboatra n'ito aloha za e. Ohatrany lany frein zany izy fa tsy mahazo mihitsy ny frein. Hosolona mihitsy angambany izy ty e. Na fantako aza fa frein mbola aza-piasana ny ato. Aleo tsy tenenina anseheno zao zavatra miseho zao ka. Tovo, soa dia mba azo loha zany fa maninona raha mécanicien no lefa ty e? Le izany etsy hoe tsy mahazo tsony e. Fa somary lany fotsiny dia andeha amboarina kely e. Sady mandany vola koa zany miantso any zalama reny makaty zany ka. Aleo andehanana any. Indray ary fa rehefa any any ianao dia hitondray charbon rehefa miverina. Zay a? Ie, ary eto marina za vao mahatsikatsa fa ohatrany hafahafa hito maly a. Tena misy misopatra mihitsy ny fiainanay angambany ka. Tena mitongona ihany ny eritseritsy hoe misy mifofona inay mianakavy kely. Ao vakeny ana vavahady dia mba angana moa rehefa any fa za rery ange ny ato rehefa aveo e. Matahotra ihany a. Fa angamo lasa mihinana ny trano no sy tia mipetra jery tsony zato izy e. Fa ty zava miseho ty ny atahorako. Lasa mandeha any ianao any ka. Anadroadro ana eto indray ianao io. Okay ary, lasa za. Fa tsy tovy ety tamin'ity. Ary aiza ny fiara fa tao mandeha tongotra izy zany. Raha anjato marina. Fa inona ty mampijaridina be ondavarangana ty e? Manoatra no sarivongana ranga. Aiza koa moa dia sarivongana Ritovo a. Fa manahoana aloha nareo e? Salama Ritovo a. Mandroso ianao sy ty vazovazonao ty. Ie, androso tokoa moa zaniko. Ary inona ho any ny antony nahatongavanao vao maraina zao e? Ary aiza ny fiara fa tao mandeha tongotra ianao? Namboarina vetivety fa ohatrany lany disque frein izy ko. Zany ve? Nefa ne vao aingana kely iny namboarina e? Za koa ary mba gagako. Fa zao aloha e. Ataovy ny sakafo dia tantarao ny atondianao. Ie. Mandeha ihany moa ty zany fa misy resaka tiako anontanianao tokoa ry ranjato a. Eto ny teninao fa meno ahy.
zay le resaka ranjato fa avelako eo aloha ianao za io koa moa mbola maikaka charbon. Iny ary fa ataovy izay torohevitra nomeko anao izay dia fa tsy hitako tsiny izay hevitra koatran'izay na ty amiko ary anie nanaovanao azy tsy maninona sady ny zanako no tera mahavita aziko. Ao fa rapitso ihany ianao dia mahazo valy tena ve ty amiko mahazo torotovo aleo amin'izay aloha andefa sasa miandry zay ny anatrano amin'ilay charbon fa miandry ana avy aty manko vao afaka mahandro amin'izay fa lany ny anatanany sady efa niantso teo koa zalahy fa efa vita hono le fiara. Iny ara fa omendalana ianao ay tonga ianao ao tonga dia ampidiry le charbon fa maka andraoko izao efa tia mihitsy ny andrasako manko. Mba asio rano mafanao aloha fa tena tsemboka be zaka. Efa misy re ao efa ao amin'ny dosy ao. Ay sotra zany aneny tsafoizako anao ty makarakara vatana zany vadiko zany ndana moa reto tena olon-dehibe tsy azo aseho zazakely mihitsy ka efa antitra ve nareo dia mbola manao romantika ihany fa ataonay fiainana gidrakidra indray ve izy ty zany hoe atao fiainana panky mba matotra ry dada fa olona efa horetirety ve dia mbola tsy ho tapina loha malemy ihany ndrikory vero dia sarotany kely aiza ve ohatran'ireny hoe zasirado ireny ny olon-dehibe indraindray na reo rehefa 20 taona mahery ny mbola tsy misaina izay anambady ihanyko. Tsy mahamaika ry zany dada hita foana izany mitandrema ihany anaka vehivavy sika rehefa kapaintsika dia hita fery fa tsy mba ohatran'ireo lehilahy reo voray rery neny na izany ara sao dia tara eo zako efa maika teza zafikelyko dada ty ngamba tena hotorahako amin'ity vilany aty an-tanako ty fa aleo aloha zay sasaingana fa voatoraka eto indray raha mitohitoy zany resaka zany aleo andehaingana. Vero ndrive tsy nahatsapa fotrany ova be mihitsy dada tato ato tsapako mihitsy izany lasa ohatrany hoe tsy be vazovazo ohatrany talotsony izy indraindray ary izy manadiny zavatra mihitsy ka lasa ohatrany hoe miasa saina be zany foana izy kako taoaly eza omaly ary moa dia efa kotsa be mihitsy ny pataloha mbola tsy tonga saina ihany izy ka fa kotsa hoana aloha aza vao tsara fa sary hafa ny hitako atao tsy haiko aty ka hitandry za mipetrapetraka eo an-davaranga ataotry ny sanandro dia izy manondraka voninkazo ohatrany mahazatra azy ilay arrosoir amin'io efa ny amorotony patalohany daholo ny mandeha ny rano mbola tsy saina miverina ihany izy mampimehana koa izany ataony dada zany izy amin'io tsy tonga saina mihitsy efa atsona fa torahana mihitsy ny enao lava tonga saina mba marina ma sady mampimemy mampalahelo anazy zany fa inona ve le mampalahelo amin'izany dia inona mampime amin'izany ka le pozy mitazona n'ilay arrosoirako ay ve mbao amin'izay sika andro sakafo ka efa atoandro koa tia ny andro fa lasaiza zany dada teo laza fa ho any amin'ny ranjato no izy ay ve salama ranjato salama tsara fa ianao manao ahoana salama tsara fa tonga am'le resaka antsika farany iny aleo ataoko ihany le hevitra anao ay tsara kosa ny zaniko tapa-kevitra ihany zany ianao kaiko andao ary dia mipetrapetra fa tsy vetivety ny zanako ikarakaranao fa alohan'izany aloha ranjato dia misy resaka ataoko aminao ndao ary reto ny teninao zao ary efa fantatrao angamba ny olana misy amin'izao fotoana izao fa aleo ty taratasy ito nomeko anao mialoha
omeko anao mitokana mihitsy monko dia mbola tsy tonga ny zanakao e. Raha sanatsika tova fa dia ahoana loatra e. tsy tiako fantanizy mianakavy zao olana zao e. Ezahako vahana rery fa alako ipitiany raha eo indray zareo. Eny ariko raha toa ka sanatsika averiko ihany hoe raha toa ka sanatsika dia omeo ambatiko reny zay izy ihany makarena aminao na za voaray rery tova fa iantso an'leony io aloha zako andraso vetivety eny rea. Dadatovy marina manahoana ina ny atondianao aty aminay amin'izao atoandro be zao. Salama ki Leonia, misy resaka ataoko aminao kia amin'ny hotelanao no ilako anao raha mety. Fa voaraty izany ho lasainao amiko izany azo lazaina no ny anton'izay tsy fantatro tsony, tsy haiko tsony mihoatra azy ity dia zao sisa ny hafarany hevitro e. Sola mbola misy hevitra hafa alohan'ny resahanao amiko izay tianao hatongavana. Tsoriko dadatovy fa tsy te hiditra mihitsy za amin'ilay olana amin'izao efa fatapatako ratsy manko fa efa andresahany dada tamiko ilay izy. Ka tsisy tsony se tsoriko aminao fa ny omaraina io zao nahitako tapatena teo mbavadinay teo fa nafeniko ny vady aman-janako zany e. Dia avy eo mbola niampy an'ireto mesazy be dehibe reto koa. Eny ary dadatovy rehefa izay zany no hitanao fa tsy maintsy atao dia izay zaniko. Tena verevitra tanteraka zay e. Zay ny sisa hitako fa mety. Ndao ary atomboka izy ity efa nentinao daholo izany ny taratasy rehetra. Efa vory reto daholo izy ka. Ao aloha avokako ato anatin'ity klasera ty. Sa tonga dia ity klasera ty mihitsy no meko anao e. Hito sea. Sa tena tsara angamba dia aleo ny lehibe ako ny ampendraketana zao zavatra ao ataontsika izao. Zay mety rose no atao aleo ary aloha za io mana vetivety dia andehitsika e. Dia atory kely aloha zaniko. Ahitana tory manko reto vehivavy reto rehefa miomana zayko. Eo aloha adiny ray. Akoatra anazy zaniko, izay zao za dia vi. Fa agagana maro mbola tsy nisy tao anatin'ny taona maro. Raha mba se eno sy very zao no ohatranao io mba vita vetivety zay zavatra atao ao an-trano. Fa neny zareo manko dia milona ela be mahamasaka vary. Ary ianao ty mitovy dia vazovazo foana zany ny ianao aminao. Ary mandehana mandeha fa sao dia tareo ka. Dia misaotra betsaka ry izy mianaka. Inona ary ty tovo na mampinamana antsika ianao ve dia tsy tokony atiako ianao Mahereza ary dadatovo akinona mitompo mba hivazo orana be misedra aminao zao. Misaotra rery izy mianaka. Makasitraka e. Rery dadatovo Lasa aloha zany Leonie fa efa voatotsy nareo mianaka ty e. Eny ary dia mampamangy any. Mandra-piona e. Mampalahelo dada ny monsieur Tovo tena verevitra tanteraka izy amin'ity zavatra amin'izao ty tena mba marina e. Na izao azanaka tena ontsa mihitsy ny foko mahita anazy. Ohatran'ny tena lany tao anatin'ny ray bolina na latsaka marina ny angezany Tena enjana ka fa raha nandinika ilay mesazy azony sy ireo fandrahonana zary dada dia ohatran'ny olona tsy alavitra zany nandefa an'io Hita Tsy teny amin'ny dada za aloha hoe tsy ilay olona mikasy vitany io mandefa mesazy io Resaka tonga dia resaka tokantrano be ilay resaka ao. Amin'io ilay vidan'ilay tany tsisy afa-tsy izy irery ihany no mahalala azy. Inona mivady aman-janany aza tsy mbola nahita olona hividy an'ilay tany io akory. Ohatran'ny tena variana be ianao zany dada koa manaitra andeha andro aloha zaka. Za koa ary aloha ndeha atory fa tena somary reraka za zany koa.
Ohatsy misy mesazy zany. Tia indray ilay mesazy fandrahonana iny. Raha volana katsoko androany zay nanomboka nahazo an'itony mesazy fandrahonana tony aho. To lasa efa tafiditra tatrano ange izy zany, satria misy miresaka zay tsy misy mahafantatra afa-tsy olona vitsy de vitsy ihany. Nefa de lasa fandrahonana ato izy ity satria de tsy misy afa-tsy malala zay tsy mpitatapo ihany. De misy endrato mianaka koa. Enona ny vady aman-janako ara tsy mahalala an'izao resaka zao akory. Tena mila manamafy ny sécurité ny fianakaviako mihitsy zaka. Lasa tsy matoky olona tsony za manomboko zao. Eny, na de reo mpiraitam-po amiko aza lasa atahorako. Aleo raha nga ampiana reto kamera reto a. Ampiana koa ny poto manodidina ny trano. Aleo zay no atao e. Hoadray, fa hoaizy dada to mamelona fiara lobe sahady. Zany hiaraka aminareo rehefa eo e. Andeha lokely za fa tsy anjoko tsony ianao rado ka maika be za io. Sady efa napetra koa ny firenao e. Aleo aloha andeha. Danare, danareo raha andeha. Raha mbola tsy moa anao de voay aloha ny vavahady e. Ao are. Afany izany fomba fijanon'ny dada zany. Sangamby le frein vao namboarina de lasa mitsako be le frein. De lasa mahazo be zany vao manitsaka kely. Ohatsay, sa veny mangovotra sa tino hafahafa. To lasa mbony be zany pedala zany. Aleo andeka. Way, efa lasa nga dadanareo tarado. Ye, efa lasa izy fa somary maika hono izy e. Ohatray marina. Aleo aloha atsoko vetivety. Allo? Maheno? Ye, fa ahoana e? Tova, adinonao lay dossier? Ay ve, tsy maninona fa aleo raha toandro iverenako eo iny e. Okay are, zay fa zadino. Aleo atsona sy Leonie de asaina makana trano izy maka i dossier io. Sa aleo atao mesazy vetivety sady mbola malalaka koa ny arabe de vetivety de vita io e. Zay vita misy fiarasady atao renako ato zany a. Ko somary mandeha mora koa de tratraniko. Aleo andeha mafimafy kely amin'izay ka. Tena dahorako ty frein ty marina ka. Lasa tsy haiko zany ny manitsaka azy fa to mahazo tsy mahazo zany le izy. Oay, fa ahoana koa io camion io e. Oay, fa to tsy mety mandrosolaka zany tobilako zany e. Nefa ny ao anina ohatry ny misosososy be. Fa ahoana zao? Mahereza rery izy mianakavy a. Dia matsiny alanena govy kile vato. Mafy re zao. Mafy ane zao e. Totoko zany, mahereza re a. Rado a, ampaherezo ny renao. Jirofa hainao ny lehilahy. Ndao nena namboatra trano ivatanany tatsika. Ndao vero a. Mandeha anambaro ny trano fa aleo iandraketako any eto e. Ndao ateriko nareo fa tsy avita mily fiara ary nareo raha zao etahanareo zao.
ny atao trano. Efa tonga koa ny havatsika mipetraka akaiky. Vero fa fafaranga tsy nilazainao e. Izy raha natsoko voalohaniko. Kosa kaika. Ary nahazo jipy vaovao ny fara zany. Jipy? Fa inona le mahataitra e? Tena daditoko le niteny madame Bakolo tany kely mafana. Hoe fiara jipy ny tonga nijery an'le tany. Aleo rehefa vita ny eto dia resahako elaka. Tonga soa ianao madame Angola, fa izy io vehivavy io? Olona mpiara-miasa tamin'ny dadanareo voahangy anare izy a. Ay ve! Mamangy amin'ny fahoriana ry mademoiselle Vero a. Misaotra betsaka rery madama. Na dia nijanona resaka asa aza izay sy ny rainao dia nanamarika ny fahatongavany teo amiko. Salama to. Fa iza moa ianao azafady raha tsy madiso? Mpiara-miasa amin'ny tompoko lasy mademoiselle Leonisa. Fa misy fifandraisana angamba moa ny asanareo ka? Aleo aloha madame CM vitany eto dia azavako aminao ny rehetra. Eny ary. Fa nahazo fiara vaovao anie mama fara ihany izany e? Ie, salama ka. Nahazo fiara vaovao mihitsy ako. Fa mba hafahafa kosa amin'ny fiakanjonao izany fa fara? Tsy dirandry izany, izay tiako anaovana io fiainako io. Io indray fa maneho ny toetra ratsy indray ty iainy ty. Aloko teneniko mihitsy ka. Enao ry aina mba manaova fitafy montrona. Aty amin'ny tanànako ange ianao zao e. Tanànanao? Fa moa izany za afaka terenao amin'izay tiako anaovana ka. Na mbola short hatrany apoto-pezana anao, tsy sirarahinao an'izany. Mazava sady hijery mifatiny ny anadako ny alaiko aty, fa tsy hoe hifamaly aminao. Ary mba ilalako ka? Tanànako ny eto dia zany masy mandidy izay atao eto. Azonao ve zany? Dia horoasinao azany? Tsisy hoe mandroaka fa miteny anao amin'izay tokony ataonao sy tsy mety Ka omeo akanjo ara rehefa tsy mahafaly anao ny anaovako e. Tena be vava tsy miova mihitsy. Mandreraka be. Dia izao ry kely izany hoe anao masy mandidy izany mbola tsy fantatra. Tsy fantatra ao marina manko ary madame Sehe ka andrakandramanao otrany mbola hifankahita etsika ka tsisy anao izany eto. Ahoana tsara ry aina? Ahoana tsara amin'ny ahoana e? Ary aiza ho any ny fatony anadahako? Efa iny koa fatony anadaha. Aleo amin'izay aloha hijery azy. Eny ary izy mianakavy vita somatsara iny ho fandevenan'andratoboko lahy dia namela havatra maro tamiko sy ny raiko izy ary indrindra tamin'ny madame Angola. Fa tsy azoko mihitsy ange hoe fa inona le zava-miseho an'io e? Mandrasa aloha totoseheno Fa sao dia aloha dia mba fandanim-potoana fotsiny ny atao eto e. Tsy izany mihitsy ny andehanako aty zafady Tsy fandanim-potoana velively eto e, ary tsy misy mahazo mandeha sika na ray akory azy. Fa ahoana kosa izao e? Zara nga andeha, tena mandany fotoanako fotsiny. Aza mbola mandeha ka fizarana lovan-dratoboko lahy androany e. Maninona izao raha mba izany tenenina voalohany fa tsy zavatra tsy tika. Efa fantatra neny ny lahara-pandovana e. Sady izy daharo eny efa fantatro fa tsy mahazaka lova e. Efa 10 taona mahery reo no natsanganareo. Noho izany, ny ray aman-dreny mandray ny lova. Rehefa tsisy moa izany ray aman-dreny dia mipiray-tampo mazava ho azy e. Ary tadiova izany vady izany mbola ny amin'ny laharana 7 ao amin'ny lalàna. Eny ekeko hoe marina daholo ny teneninao nefa misy zavatra mentra toboko lahy talohan'ny nahafatesany ary izany indrindra nijoroanay tsy madame Angola eto dia ny maha-noteranay. Aleo angamba raisiko ny fitenenana ka. Inona ny tena marina e? Inona ny hafatry dada fony fahavelony izany? Maro dia maro izy ato. Ao ary tomboka amin'ny kely nefa mavesatra. Ary rehefa aveo dia tena faranantsika amin'ny tena zava-dehibe indrindra. Marina rano tsy nahafantatra fa tena nisy ny fofana eny ny hain'ny Monsieur Tove. Ary izay indrindra no nahatonga azy nanavatra ireto hafatry reto.
5 lasy izay no tonga tao amiko mesenjato dia itovy ary mademoiselle Leonie ary nitantarainy tamiko avokoa ny olana nisy teo aminy. Mety tsy inonareo fa aleolohany ny enregistrement ny audio no alefako. Efa mandeha enregistrement io a? Ie, efa mety io ka. Eny ary, ray volana lasa zay dia nisy rangara izay tonga tao amiko niresaka fa nikasa vidin'ny taniko izy. Ny anjara lovako mo zany lena kely mafana. Tsy nazoto tamin'io za satria nahazo afatra tamin'ny ray aman-dreniko hoe tsy azo menataranakafa mihitsy io tany io. Tena tsy nanao resaka hafahafa izy tamin'io fa nisaraka tsotra zay ary madio tanteraka ny resaka nataonay teo. Aza tao lavabe le isia. Na reo koa ranjato efa ho hita hoe vary mamaiko tsy ho tsofiny sa atao telomoka izy ty e. Toy izy ny fitantaranao. Eny ary andro vitsivitsy taty afara nefany a dia lava le fefy teo. Rehefa nandeha tena anay nijery an'le izy anay telo mianaka moa ny teny tamin'izay e. Iraby dia nandeha teny koa very. Nanomboka teo dia nahazo fandrahonana maro tamin'ny findaiko ahy. Ary nanomboka teo dia natahorako mihitsy ny sécurité-ny fianakaviako. Ary nanomboka tsy natokan'izaniza koa ahy. 3 andro taterina dia gaga za fa misy zavatra hafa miseho foana ny tanànako. Eny atsamin'ny fiarako azy. Dia toy izy hatrany ary ny fitantaranao. Raha andeha hamonjy ny garanjato iny za tamin'io andro ihany dia nahatsapa zavatra hafa tamin'ny fiarako. Entiko namboarina aingana izy tamin'io fotoana io. Nitantarako tamin'ny ranjato ny zavatra niseho. Ary nasain'izy sy mademoiselle Leonie zany nahoan'izao raha misy zavatra hafa mitsanga amiko. Izay aloha ny voalohany. Fa inona marina moa izany no mahatonga anay eto e? Ho tonga any aminao ihany ny micro madame Daniela ô. Ho rairay ihany sika neto dia hoeninareo daholo ny hafatry tompoko lahy. Taorian'ireny lozan'izao tamin'ireny dia nanao fanadihadiana ny polisy ary tsapa fa nisy nikitika ny frein'ny fiarany. Ah, zany hoe nisy namono zany ny vadiko. Eny totoa. Aleo miala maivamaivana aloha fa tady ho ratsy izany tantarato izany le. Mbola veriko ihany ry mademoiselle Aina fa tsy misy mahazo mandeha ho ah. Eny tokoa, ny fikitiana nataon'ilay olona namono azy dia nanabaka ny frein. Saingy tsy nety izany satria tonga dia hita an'ilay izy. Ary ny faharoa ah, dia nakariny ambony be ilay pédale de frein. Ka raha vao nanitsaka kely dia tonga dia nijanona tapoka ilay fiara. Ary hitantsika iny fa tsy navita oatra anazy ilay camion tao afarany izay nandeha mafy be ka voafoaka teo amin'ny tetezana izy. Tsy ho toizako intsony fa efa hitanareo ny toyiny. Zany ve? Ie, avelako amin'ny polisy ny momba an'izay ah, ary asaiko tohizy mademoiselle Leonie izany ny toyiny. Eny ary, 3 minitra tao alohan'ny sehoan'ny loza dia nandefa mesazhy tamiko monsieur Tovo ary mesazhy io dia mivaky toy izao. Rehefa mandalo ao an-trano ianao dia alaivo le document ao fa efa vitako ao daholo le izy. Io afatra lehibe nataon'ny tompoko lahy ka ho vakiako izao. Izao Andry anjaka manana tovy dia manao zao didy izao. Fa nanako rehetra izay misoratra amiko dia miverina amin'izy mianadahy avokoa. Afa-tsy ny trano izay hipetrahanay dia mijanona ao amin'ny vady. Tsy ekeko mihitsy izany ah. Ianao very Daniela dia anaiko foana an'izany azafady ah. Tsy azonareo lavina izay satria nanao didy miafina io. Ary azo porofony izany satria mbola misy enregistrement nampiarahany tamin'io. Raha mahita ny traktsara itonareo dia vitan'ilay olona ihany no nanalany aiko. Kanefa tsy ho afabela izy amin'ny fotoana izay ahitana nito rakitsara ito. Izaho Ranjianjakamanana Tovo dia manao izao didy izao. Ny fananako rehetra izay misoratra amiko dia miverina amin'izy mianadahy avokoa. Afa-tsy ny trano ihany izay hipetrahanay dia mijanona ho an'ny vadiko. Izay no afatro
ary taratasy roa ihany no misy io didy nataoko io. Diany voalohany mipetraka amin'ny notera madamy Angola. Ny faharoa dia mipetraka ao amin'ny Ranjato na Leonie, izany hoe amin'ny Ranjato mianaka. Mino za fa ampy aloha zay, ka aleo tapahana amin'izay. Ahoana koa napahana an'ity aza mbanandra ihany ka tena tsy hitako e. Marina moa tena ho afa-baraka amin'izay mijery eto androany ka. Andraky nefa inona mbola tsy hay ihany tony. Zay nety tao ihany. Ia, entsika ino ny didiny dranga, ary eto dia hiditra amin'ny hafan'ny lehibe ary isika. Fa inona koa izany e? Toy ny aloky iny foa. Ie, ndao ary hoenoantsika ny hafatra ne. Tao aorianan'ireny zava-niseho maro ireny, tao ny akonovonona teo am-bavahadiko, ny fireny fiarako tapahana, ny fihefinoravana sy ny maro tsy voatanisa e. Ary fantatra fa nanamidiko azy ny tany dia tsy maintsy voaroba ihany zahay, satria le olona mandrao anahy dia akaiky ahy tokoa. Ary raha maheno sy mahita ty rakim-peo ty anareo dia efa tsy eto tany amin'izay fotoana izay. Ny hafatro dia izao, aza vela soloany volany fitiavana, indrindra fitiavana an'ireo havanao. Tiako nareo telo mianaka dia ianao zany seheny vadiko, ary ivero sy rato izay zaza nanavitra anay sy seheny tao anatin'ny famoiza-po tanteraka rehefa fantatra fa samy tsy afaka miteraka izay mivady. Izay fa veloma mandrakizay fa dia manjanako. Itony tena ve izany ilay olona sa ny polisy no andray azy? Fa izantsika reto mihitsy izany namono ndraiky hoe izy. Rehefa tsy iseho izy dia aleo asehoko ary ito video manaraka ito. Io kosa fa sary tsara daholo zareo So ihany fa misy an'ireny caméra ampoule ireny azo nampiasana ka nahitana an'izao sary izao. Sady mahazava tsara ny sary tsy isy azo afenina mihitsy. Reo le olona nahavita nanala ny haiko. Tsy nampoisiko hoe olona akaiky anahy ihany mahavita manao anahy izao. Io no namedaka an'ilay mpamono olona satria namodiny tapahana aza ny jiro dia izao hitantsika andraky tsara. Losy ty marina, tena tratra. Zareo mifona rizy menakavy mifona rehetra azokolahy no fitiavako vola sy rendrarendra dia tena vitako hatramin'ny nanala ny ianao. Tena adala mamela lesy fona sa. Zany hoe fiaranao zany ilay jeep hitan'ireo olona teny kely mafana nandrava fefy tamin'iny antsairy ny fara dia sanao ve? Efa hoe fona ho aza mamela izy mianakavy Tsy fanny ianao ry neny fara, tena tsy fanny ianao e. Zarerere no atony kotrika an'izao e. Fa Daniela koa anisan'izao. Fona reto za. Fona zare izy mianakavy Fona zare tena fona e. Tena tsy vaniny nareo e. Dia vitanareo no namono ny zokinareo, lozanareo. Angamb'izay e, fa aleo ny polisy no akazo roa satria manao terrain dia tsy maintsy mandeha araka lalàna ny zavatra ataoko
ka ny polisy no ampandrenesiko voalohany vatany voaeniko hoe maty monsieur Tovo. taorianandreny zavatra nyseho ireny dia tena lasa dala tanteraka aina ary nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana saza azy izy. Arinona ary tia valopy ato anatin'ny palitao reto. Zay vao tadidiko marina, tena le hafatra nomeny Tovo izy mivavely no nanome an'ity. Ranjato marina, atoandro izany mandroso? Angambany tsy androso tsony zapa mbola hanenjika fivoriana kely rehefa avy eo. Fa telo misy hafatra farany nasendra tompoko laomenanao. Tena mifoana re zafa tsy saroko tsony ny fisian'izy ity. Ay, misaotra ry dadanjato ah. Mahazo toy ianao fa tena tara za. Veloma mandra-pione. Iyo, mampamangy any amin'ny Leonia dia mba seva mandala ty izy rehefa afaka e. Eny ary, dia miratro soa anareo Ary aleo vakiko amin'izay reto valopy reto ary. Ay, azizito. Bonjour ianao, ry Andry afara sehino, ilay tovovavy nity ahy. Eny, na dia teo aza ny adalana maro natao tamin'izany. Raha mamaky taratasy ianao dia efa tsy eto an-tany intsony. Izao mahereza vadiko aza manadino ny voady izay ny fanaovantsika. Fa na ireny ary ny zavaniseho dia tsy nisaraka tamiko izany ianao. Aza menjy vavan'olona any fa ny eo masonao no atseho sy ny masoy. Ary mino za fa tratra ny ao ambadika izao raharaha zao. Toany foana izy mianada amin'izay rehetra tiany atao raha hitanao fa mahasoan'izy ireo. Ataovitsika foana ny fiainana manomboko izao ary akafizo na inona miseho. Asivo sango foana koa vadiko mino sy matoky aho fa na efa tsy eto amin'ity tany ity tsony aza dia ao amponao manjakariva ny fitiavako anao. Aza kivy vadiko mahereza, zay ny hafatro aminao. Oi Tovo, vady malalanao tsy mahafoy anao ihany. Hafatry dada,